misy ny fanambarana dia misy ireo karazan'olona nanatitra ilay fanambarana dia tsy voandroany misy salao regny ary mbola hamafisiko eto fa ny afo syndikaly dia ny fahafantarana azy dia fitambarana syndika marobe ary ny sasany ara-dalàna ny fisorana tena fa raha ny anay administrateur civil manokana efa naverimberina zay hoe olona pisoloky no miteny amin'ny anarany administrateur civil satria efa lany mandat ny bureau ny syndicat synady syndicat des administrateurs civils de Madagascar ary efa nampin'izay koa dia lasa vice président eny amin'ny CENI ny président nay nitondra io syndicat io midika zany fa tsisy olona hatreto nahazo mandat hiteny amin'ny anarany administrateur civil. Faharoa manarakaraka an'izay ireo olona reo taloha dia nanana langazy hoe mialany mpitondra dia manana langazy ireo olona reo hoe démocrate mpandalany démocratie dia raha bangoana amin'ny teny tokana zany ny dikan'ny démocratie amiko dia fisiany alternance démocratique alternance pacifique misy fifidianana dia miandro mandat tafitra dia manao fifidianana vaovao dia manao passation ny lany sy ny tsy lany raha mbola lany koa manolo le teo dia raha bosoa raha tsara araka ny teneniko teo dia tsy miaro an'izaniza izy hay fa miaro foto-kevitra démocratique miaro ny valeur républicaine zany hoe ampy zay ny korotana ampy zay ny fihamorana efa anatina vitesse de croisière Madagascar amizao raha resaka fampandrosoana samy hafa mantsy ny croissance hafa ny développement sy nazavan'izay sika fa raha re olona nanatraka tamin'ny mpanora mata olo dia ny fahitako azy satria reo mitonona hoe mitsangana ry malagasy reo fahitako azy olona efa nitondra fa tsy nahomby maha-technicien ny tenenana zany ary tsy misolo za koa tsy miteny hoe navita zato isan-jato ny mpitondra amizao fa zay ny mahatonga ny technicien na hoe antsoina zahay anampy dia tonga hadalan'izay tany aloha tany tsy niantso ny technicien satria velony zareo fa vitan'ny politika ty raha ty ka nohon'izay fiantsoana ny technicien zay dia manampy amin'ny fo zay mba hampandrosoana ny Madagascar mba hampandrosoana nyty firenena iombolana ty. Misy hita teo koa zany hita soratra teo fa misy reo avy am'ireo justice pe misy avy am'ireo fiangonana katolika ny tenako miteny eto zao dia katolika fa ny fahafantarako ny foto-kevitra hijoroan'ny katolika dia ohatra ny tsy tokony hiditra na resaka fiara hirona fiara hamindra sy fiara hijery amin'ireo antoko politika sy ireo mpanao politika zay tsy nahomby fa tsy haiko aloha amin'ny baibola hoe tsy tonga hiantsony marina fa tonga ny hiantsony mpanotra mbaibebaka dia mety zay ngamba ny matafiditra resaky fivavahana hoe tsy tonga hiantsony marina fa hiantso ireo nitondra teo aloha sy nahomby dia mety zay idiran'ny fivavahana aminy mety zay idiran'le justice pe sy ny katolika aminy fa raha amiko manokana amin'ny maha-katolika toatrany malahelo ihany ako hoe ohatrany tsy mety amin'le fiangonana sy atoko-pinoana misy ahy ny fanerasenana amin'ireny mpanao politika fa napatory ny malagasy hatramin'izay nitondrany teo aloha zay satria am'izao fotoana izao miteny am'izay hoe mitsangana ny malagasy satria napatorina angeny malagasy napatorina ny firenena napatorina Madagascar fa to tsy mandroso hatramin'izao fa ry zareo koa nisany tsy nampandroso ka maninona raha nafantatra ianao tsy nahomby maninona tsy ampena zay eo ary nitoetsaina hoe rehefa tsy zahay dia sizy dia aza atao tsony eto Madagascar satria tsy nareo mpanao politika rery ny tompon'ity firenena ty fa marobe ny olona sola aloha zao mahasola ny lohanay zao miketraka ambony latabatra hampandroso ny firenena hitsinjovana ny taranaka mamparamandimby fa raha fa tsy nareo teto amin'ny fitondrana sy nalala hoe mitsangana ny malagasy satria napatorinareo izy nampandradrisanareo am'izao fotoana zany nareo tsy eo nitoeranareo tsy mitoerana anisanareo satria nalohany vahoaka maromaro aminareo reo nilasaka hovidiana fa tsy lany tamin'ny fividianana zay nifanesy teo dia aoka lahy mba avela
hoentina mifampandrosoana ty raha manga ty araka ny valeur zay valeur malagasy ny sotahoana malagasy hoe soroka miara milanja, maso miara mijery, baba miara miteny, tongotra miara mamindra, tanana miara mandray. Mba ho raisika amin'ny resaka firaisankina ny fampandrosoana ny Madagasikara fa tsy hoentina hampavakisana, tsy hoentina indray mandeha haety ny firenena efa teneniko amin'ny mahateknisianina dia efa mahita zao hoe efa manomboka mandeha amin'ny vitesse de croisière. Izany hoe nandalo crise dia efa hilamina ny zavatra rehetra dia haety indray mandeha. Farany mikasika ny resaka francophonie averiko ny Satomerivo fa ianareo miteny sy mankatony tsy hisy francophonie eto dia nareo mihitsy no frantsay efa ela satria ny zanakanareo andafy agny, ny zanakanareo mianatra amin'ny sekoly frantsay, collège français, lycée français dia tsy tianareo ho hahigokan'izay resaka frantsay zay ny zanaka ny tambanivolo, ny havanay any ambanivolo, mba hamoramora ny fanandevozanareo anazy aty amin'ny ville aty. Satria rehefa mamoaka nareo amin'ny gazety mitady piasa ny orinasa anankiray dia tenenina hoe ilaina ny compétence requise amin'ny resaka teny frantsay. Fa maninona sika no fitana ny namana lazaina hoe tsy tsara ny frantsay, tsy mila francophonie fa fanjanahantany, fa maninona ny zanakanareo andafy agny, zanakanareo ampelanareo teny frantsay. Midika zany fa ho andevozinareo mandrakizay ny zanaka hita ambanivolo sy ny zanaky ny maronisa any ambanivolo. Ka zay zavatra zay aza mifamitaka sika samby olondehibe eto, samby malagasy, ka aoka lahy mba ny zavatra tokony hatao. Rehefa mitady seza dia teneny mazava tsara hoe seza ny tadiavina fa aza vitahana ny Valalabemanitra. Fa ny tena mampalahelo eto dia zao, ahoana moa ny fomba hampandrosoanao raha mbola misy ny blocage zay ataony reto milaza fa tetan'ny razana mitsanganary malagasy. Sarotra be nge satria reo olona reo dia anisan'ny nanakarena, nangoro-karena tamin'ny fotoana nitondrano, indrindra fa tanatin'ny tetezamita, satria dika ny tetezamita dia gaboraraka. Olona miliardera tao daholo reo ary afaka mampiasa ny volany tsy mba hanasoavana ny malagasy fa entina hanaovana blocage. Amin'izao fotoana zao dia fantatra hoe misy mangorona ny vary, misy mangorona ny charbon, dia tenenina ko dia azo dia afaka hiteny hoe tsika hoe nitondrana amin'izao fotoana zao mangorona ny vary sy ny charbon, tsy dia ataony aiza. Mahapaly an'ireo fotoana amin'izao reo hoe nivoaka mijaly tsy any vary. Reo olona reo nge ny andro mampalalaka azy, za sy miariko iaho, ny andro mampalalaka azy anatin'ny herinandro dia ny alatsinainy, talata izy manao conseil, larobia mbola conseil, dia lakamisy zoma raha ohatra ka tsy mivory. Fa ny andro fiainan'olo reo dia mikaondoha hampandrosany ty Madagasikara ty. Fa araka ny teneniko zay, raha mbola misy ny blocage, raha mbola misy ny fitakabevava ataon'ireo hoe mitsangana ny malagasy milaza hoe tia tanindrazanareo dia tsisy zavatra handeha eto. Fa maninona ny amin'izao fotoana zao diabolisena daholo zay zavatra mihetsika. Dikan'izay zany efa afobezany Madagasikara ty dia tokony tsy hipetraka eto daholo tsika fa hitady tany hafa paradisa. Dia milaza hoe tsika dia tsisy zavatra vita n'izao hoe fitondrana amin'izao zao. Za miteny eto tsy azo vema fa miteny amin'ny mahateknisiana amin'ny mahamalagasy ahy. Dia tsisy zavatra vita be eto amin'izao fotoana zao. Dia tsy navita zavatra hoe président Rajoelina, dia tsy navita zavatra hoe président Ravalomanana, tsy navita hoe président Ratsira, président Savelbera, président Sarany, tsisy zavatra vita. Dia inona zany Madagasikara tokony tanindrazana nge zany. Fa mba aoka mba positive ena ny zavatra tokony positive ena dia zay tsy mety arenina. Fa tsy solution ntsony tompo klasy tompo vavy ny fanonganam-panjakana ny teny hoe milara fa tena manala ny démocratie tsika dia velolany mandala ola dia ataoko 0% raha mbola milaza. Zay ny solution. Fa azy ty firenena efa manomboka hisandratra ty aza ety tsony satria mamitaka ny taranaka tsika mamparamadinitsy. Ny atsara velatsitsika miteny hoe za hiteny nahavita dia nareo tsy mahavita fa mela. Tsy mety zany. Raha fa mitenitsika hoe tsy mandeha ny raha eto amin'ny firenena ty Madagasikara ty, tonga dia hoe ny président marobe ireo fonctionnaire, marobe ireo olona mitendrena hamita vita eto Madagasikara. Matoa tsika nitendrena dia misy zavatra andasana amintsika eto. Raha misy fifanodinkodinana zavatra ohatra any amin'ny domaine any, fantany président république hoe zany nareo amin'ny domaine no mafantatra azy. Raha misy magoy ataon'ny fitsarana dia hoary fantatra ny président république daholo be zany. Rehefa lono amin'ny fitsarana io dia izany mahaloa azy, misy magistrat, misy greffier, misy sintsisa.
sy avy amin'ny président rery ihany mahatonga ny corruption any amin'ny polisy, any amin'ny gendarmerie, any amin'ny fampianarana sy ny sisa, any amin'ny impôt. Misy andraikitra anay, zahay mpiasa-panjakana, zay teknisianina, zay sy manao ny asanay. Izahay ireo dia maro mpanao kolikoly, izahay ireo dia nampidirina tsy mahay ninona ny sasany. Tsy ampina ny diplôma vidina mba hidirina ho mpiasa-panjakana. Dia rehefa tsy mahomby any amin'ny administration dia lazay hoe président de république hoe zay. Tsy horery ny président fandipy zay. Ary zay ny tenenako sika fonctionnaire hoe na ny syndicaliste zany na sy ny syndicaliste. Ataovy ny adiditsika satria tsika responsable amin'izao sy fampandrosoana eto Madagasikara zao, responsable izaho, responsable ianao, indrindra fa ianao mividy poste. Zay zavatra zay tsy fantatsika fa tsika tsy manao mea culpa, tsy manao hoe diso zahay fa hoe mpitondra ny président rery, mpitondra ny premier ministre rery, diso daholo tsika. Indrindra fa tsika miteny fonctionnaire mpiasa-panjakana ambony. Raha nahay tsika efa nandroso Madagasikara satria ny any anatin'ny administration dia any no ahafana mampandroso ny lafiny rehetra. Satria misy économie any, misy commissaire de commerce any, maninona tsy miasa, misy inspecteur de travail eto, maninona mbola misy dididadina any amin'ny zone France sy ny sisa, tsy miasa nareo inspecteur de travail, maninona mbola misy bokona omby tsy fatapiaviana sy ny sisa, tsy miasa sika any amin'ny district any, sika délégué, manao magoy, mangalatra, manao corruption, sy ny président rery no manao an'izany zavatra rehetra zany fa misy fahavoazana avy amintsika fonctionnaire koa. Dia za miteny za kolisany matoa tsy mindroso ny fireneko mety misy andraiky siraiso fa zay mahatonga amin'ny andray andraikitra tsy hoe manatsara tena eto fa ndao samy andray andraikitra tsika samy hamontena hanome zay haitsika ho amin'ity Madagasikara ty fa za mpanometsiny io hatrambany any ka hatrambony mifahamoly ary farany dia farany anisan'ireo mpilaza ho tetanindrazana zay ny fomba filazako azy satria sodokan'ireo fiarahana tamin'ireo mpanao politika hoe ndao hanongana, ndao harodana ny fitondrana. Indroa ny tenako zao nandrodana ny fitondram-panjakana tamin'ny 2002-2009 dia amin'izao fotoana zao tonga saina satria rehefa mandrodana dia be ny zavatra simba, be ny aina fohy, be ny zavatra olona may, be ny fananan'olona very, ary betsaka reo very asa simba fivelomany ary mivary lavo lasa mahantra ny mpanakarena. Misy sasany mahantra tsy nananinina lasa manakarena, misy sasany mpanakarena lasa mahantra, misy sasany nahavelona ny fianakaviana lasa tsy mahavelona tsony. Dia zavatra zay nahatonga saina hoe efa tsy solution ntsony ny fanongana panjakana, ny fandrodanana zay efa vita, ny fandravana zay efa fa raha mbola misy mpitondra miatso ahy amin'ny mahateknisianina dia manampy aho tsy misy leraka ny dikan'izay fa fantako ny voka-dratsiny korotana sy ny fanonganam-panjakana. Ary ny tenako dia anisan'ny responsable tamin'izany satria nandray anjara ara-tsaina, ara-teknika, ara-taktika miaraka tamin'ireo mpanao politika reo. Hay rehefa tonga eto zareo tena seza marina ny tadiaviny fa tsy le fanovana sy le hoe fiovana le toe-java-misy. Ka zay zavatra zay ny tenenako zay tanora namana, tenenako zay zokobe, tenenako ny anabary, ny rahalahy, ny ray aman-dreny hoe tsy vahaolana intsony ny mandrava efa, tsy vahaolana intsony ny fanonganam-panjakana, tsy vahaolana intsony ny fitarena korotana. Raha tena demokratsika, raha tena mandala ny demokrasia dia misy principe, misy lalana mifehy ny demokrasia. Raha fifidianana na teo le olona dia avelao fifidianana manaisy azy. Raha mbola lany izy matoa izy lany mbola misy dia azy. Ka zay zavatra zay zany no iankaveko atsika hoe aoka mba samy tonga saina mitovy amiko hoe nanimba zavatra maro teto amin'ny firenena, ny fanonganam-panjakana, ny fandravana efa, ny fanakorotana.